Iarabana ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao raha ny sary azy tamin'ny zana-bolana araka ny hitantsika amin'ny sary izao dia mitoetra ato atsimon'ny Madagasikara ilay ririndraona izay mitondra rotsakorana amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara iny manome vana ny oram-baratra amina faritra maro ihany koa ny fisian'ity ririndraona ity. Manoloana izay dia mety misy ny faritra sasany manatombo kokoa izay rotsakorana izay ka misy ny fampitandremana mahakasika an'izay abetsahan'izay rotsakorana izay miatra izany manomboka anio hatrany amin'ny alahady ihany ho an'ny faritry Sofia izay manodidina ny 70 ka hatramin'ny 570 milimetatra ny rotsakorana andrasana ao anatin'ny 420 ora. Tombanana ho an'ny rafitsy kosa ho an'ny faritra Analamanga, ny faritra Laotra Mangoro ny any amin'ny faritra Vatovavy, ny tapany atsimo amin'ny faritra Atsinanana ary ny ilany Atsinanana amin'ny faritry Vakinankaratra. Mety mbola mahatratrana manodidina ny 70 ka hatramin'ny 570 milimetatra ihany koa ny rotsakorana andrasana ao anatin'ny 420 ora ho an'ny izay rafitso izay. Manoloana izany dia entana hatrany ny ponina anaraka an'ireo izay toromarika omeny manam-pahefana isa-tokony isorohana ny loza mety ho ateraka izany indrindra moa ny fiakaran'ny rano. Izay ny mahakasikasika an'iny fa raha ny toetry ny andro ho an'ny rafitso vao maraina dia misy ny orana any amin'ny morotsiraka atsimo atsinana Madagasikara. Iny mety mbola misy ihany koa ny tandrivindraona ho an'ny morotsiraka ny faritry Menabe sy Melaky, mitohy ihany koa izay ho ny faritry Sofia dia nasy ny faritry Boeny. Mandraona ny andro ho an'ny Voatany, miverina maina kosa ny andro ho an'ny faritra Atsimo Andrefana, Androisy ny faritra Anosy ho an'ny rafitso tolakandro mbola mitohy hatrany ny orana ho an'ny Voatany ary mitatra any amin'ny morotsiraka na ny faritra Atsinanana rehetra izay orana izay. Mitohy ihany koa izay rotsakorana izay ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara, miverina maina kosa ny andro raha ny tomana hatrany ho an'ny faritry Menabe sy ny any amin'ny faritra Atsimo Andrefana, Anosy, Androy ary ny faritry Iorombe. Raha ny maripana vinavina amin'izay andron'ny rafitso izay mety amidina hatrany amin'ny 20 degré Celsius ny maripana hitantsika any amin'ny faritra Matsihatra ambony ary atoro izay ihany koa ny any amin'ny tapany atsimo atsinana Madagasikara indrindra any amin'ny faritra Anosy ary ny tapany Atsimo Andrefana ihany koa dia mbola somary ambany aloha izay maripana izay satria dia mety 17 degré Celsius ny atitany ho an'ny faritra Atsimo Andrefana. Ny morotsiraka kosa indray 20 ka hatramin'ny 13 degré Celsius ho an'ny ilany Atsinanana ary 30 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ho an'ny morotsiraka andrefan'ny Anosy. Ny andron'ny alahady amin'ny ankapobeny aloha dia mandraondraona ny andro raha ho an'ny Voatany sy ny tapany avaratry ny Nosy iray manontolo iny fa efa somary miverina maina tsikelikely aloha ny andro ankoatry ny faritry Sofia sy ny any amin'ny faritry Bongolava, Itasy, Vakinankaratra, Moromaniry ireo zany mety mbola ahitana tandrivindraona ny tapakandro hariva amin'ny maraina kosa nefa ny amin'izay andron'ny alahady izay dia mety mbola misy ny orana na sisan'orana ho ana faritra vitsivitsy amin'ny Voatany sy ny tapany avaratra Atsinanany Anosy. Maina kosa ny andro ho an'ny tapany atsimo Madagasikara raha ny maripana vinavina amin'izay andron'ny alahady izay eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 ho an'ny Voatany mbola mijanona hatrany amin'ny 420 degré Celsius kosa izany ho an'ny faritra Anosy ary manodidina ny 20 ka hatramin'ny 13 degré Celsius ho an'ny morotsiraka voan'ny Atsinanana Madagasikara iny. Ny any amin'ny ilany andrefan'ny Nosy kosa indray dia manomboka miakatra tsikelikely izay maripana izay tonga tany amin'ny 30 degré Celsius raha ny maripana vao vinavina hatrany amin'izay andron'ny alahady izay ho an'ny alatsinainy ary dia saika mbola mety hisy ny orana tandrifindraona mety ho araikotroka fa somary mikisaka any amin'ny ilany andrefana kokoa izay ho an'ny faritry Melaky, Bongolava, Itasy, ilany andrefan'ny faritry Vakinankaratra sy Moromaniry ary mitohy ihany koa izay ho an'ny faritry Sofia dia na ho an'ny ilany Atsinanana kosa indray Analamanga sy ny faritra Laotra Mangoro ary ny morotsiraka Atsinanany Nosy iray manontolo dia mandraoa toro izay koa ny atany Atsimo Andrefan'ny Madagasikara. Ny ambony moa zany dia maina tanteraka raha ny maripana vao vinavina amin'izay andron'ny alatsinainy izay manomboka miakatra ny maripana amin'ny ankapobeny indrindra ho an'ny Voatany 18 ka hatramin'ny 9 degré Celsius ary 9 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ho ny morotsiraka manodidina ny 30 ka hatramin'ny 30 degré Celsius kosa ho an'ny morotsiraka andrefan'ny Nosy iny. Amaranantsika ny afandarana amin'ity an'ity ny tany fahalotoan'ny rivotra izay nisy teto Antananarivo nandritry ny herinandro iny. Antony ny tany fahalotoan'ny rivotra eto Antananarivo manodidina ny toetra ny eo avokoa ny rehetrarehetra voaray ary raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy no jerena dia vinavinaina ho antonony izany noho ny rotsakorana vinavinaina amin'ity farafaran'ny herinandro ity. Izay ny mety eo tamin'ity an'ity ary raha toy izay fotoana manaraka veloma.